Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina. Ny alatsinainy 4 Jolay amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 5 Jolay amin'ny 9 maraina. Foana avokoa ny filazana fampitandremana momba ny amafin'ny rivotra sy ny alondrano ho an'ny ireo izay toerana rehetra voakasika izany. Entanina ireo mpampiasa ranomasina ho mailo hatrany na dia foana ary izany filazana fampitandremana izany. Morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana malefaka miatoato any amin'ny tapany atsimo. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 ka hatramin'ny 70 km isan'ora, hatratra 570 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra. Anonjabe na ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra isy alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana miatoato. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 30 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Anonjabe na ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 3 metatra, hena miandalana izany manomboky ny alina ka ho 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Morontsiraka Andrefana. Tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ahavon'ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra. Hena miandalana izany any amin'ny faran'ny fehimpotoana ka hanodidina ny 2 metatra isy alondrano avy atsimo. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 30 km isan'ora indraindray. Adian'ny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, Andrahoana Vitsy. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 ka hatramin'ny 70 km isan'ora, hatratra 570 km isan'ora izany indraindray eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Adian'ny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja 4.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Anorana malefaka manakaiky ny Nosy-be. Iovaova ny fitsokin'ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Adian'ny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja 4.5 ka hatramin'ny 2 metatra.